Voasambotra androany tolakandro tao tsara tanàna ex député Zozo solombavambahoaka teo aloha sy ny assistantny anankiray sy mbola fantatra izay tena antony fa ny groupement Betsiboka no naka azy roa lahy ary noentina niakatra any Antananarivo. Fa ny malaza sy misongadina ao amin'ny kapitalin'i Madagasikara dia bozaka hapitaka amin'ny kianjan'ny Barea, ovaina gazon en rouleau, fampiasa any amin'ireny kianja rehetra any ivelany ireny ny bozaka apitaka amin'ny kianjan'ny Barea. Marina fa efa misy fitaovana manokana hametahana azy. Holazaintsika moa ny hafa ankoatran'izany sy ireo rehetra izay tokony holazaina fa mialohan'izany aloha dia abonena sainantsika, asio zay man video ary apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny filazana ny zava-misy. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Kanary manzilatera ho izy motamô na hoe drakidraky ny hinampotaka avy hatrany tonga de labosiny na hoe avy hatrany tonga de vavany. Lycée may vokatry ny Dorotanety. Noho ny Dorotanety nisy tany Ambatofinandrahona dia may ny lycée iray. Raha araka ny vaovao dia tsy nisy naratra sy aina nafoy. Izany moa ny zavanitranga tany Ambatofinandrahona. Resaka lycée may vokatry ny Dorotanety koa dia ampahafantarina sy lazaina aminareo rehetra izay mpanaraka ny zavamisy sy ianareo rehetra izay liam-baovao. Hitantsika amin'ny reto sary reto moa dia tena potipotika ary tsy misy azontsika lazaina afa-tsy ny hoe tena mampalahelo tokoa ny zavatra toy ity. Mahereza ry mpianatra, mahereza ry mpampianatra izay mianatra amin'ity lycée ity. Ndeha ary isika hilaza zavatra hafa izay tokony ho lazaina indray. Ny manaraka izay tokony ho lazaintsika moa dia ity anankiray ity dia ny hoe Toliara hatreto dia mbola tsy misy kandida nanatitra ny antota taratasy filatsanko fidina ben'ny tanàna ny ao amin'ny oveka Toliara voalohany. Efa maro anefa ireo tonga naka ny taratasy fanamarihana maha anaty listra na attestation d'inscription sur la lista électorale raha ny fanazavana. Izany moa ny any Toliara voalohany koa dia lazaina foana aminareo rehetra ny hoe hatreto dia mbola tsy misy kandida nanatitra ny antota taratasy filatsako fidina ben'ny tanàna ao amin'ny oveka Toliara voalohany. Zay moa ny any Toliara sy mikasika ny oveka ao Toliara voalohany fandeha ary isika hilaza indray ity vaovao mampalahelo ity. Ity vaovao anankiray ity moa dia vaovao mampalahelo nodimandry ICC vehivavy malagasy mpitsara lalao Rengiby. Hoy ny nambarany zanany neny tsy mety mino ny saiko nandao anay sahady enao koa dia mandria ampiadanana neny malala. Mirary fiononana feno ho an'ny ankohonany izay ato anatin'ny ity saina ity ary mandria ampiadanana ny maty fahafatesana ny lalankiraisana ary tombondalana ho an'ny lasa araka izay averinay ombianombiany ato rehefa misy fampaherezana ho an'ny izay olona mana manjo. Ny manaraka izay ho lazaintsika sy izay ampahafantarina ihany koa dia any Mahajanga ity tranga anankiray ity. Lafarinina efa voahitsakitsaka mbola amidy eny amin'ireo mpivarotra ihany. Misy rovitra ireo gony misy lafarinina tao anatin'ny sambo iray nitondra lafarinina manodidina ny 7 taona ka voahitsakitsaka ireo mpitatitra entana. Mbola rofiny ireto farany anefa izany ataony ao anaty kitapo ary amidiny eny amin'ireo mpivarotra indray aveo. Nanomboka tamin'ny 16 septambra lasa teo no nitrangany izany tao amin'io sambo io raha ny fampitam-baovao izay niparitaka sy fampitam-baovao izay voaray ary hita. Zay moa ny tranga somary nahagaga sy tranga izay somary hafahafa kely avy any Mahajanga koa dia zaraina sy ampahafantarina ianareo rehetra izay mpanaraka ny zavamisy sy ianareo rehetra mpanaraka ankaiky ny zavatra misongadina misy ao Madagasikara. Ndeha ary isika hilaza zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina sy ny hafa izay tokony ampahafantarina ihany koa. Ny any Mahajanga moa iny resaka lafarinina iny fandeha ary isika hivadika kely ny any Maroantsetra. Resaka haitrano moa izy ty ary olona iray no maty. Nirehitra ny trano fasina entana iray tany Androkaroka Maroantsetra maty kila forehitra ny lehilahy iray. Olona fito hafa mbay ihany koa nahiditra hopitaly ary efa tsy hatahorana ny fahasalamany izy ireo. Izany moa ny zavanitranga tany Maroantsetra Androkaroka resaka haitrano izay nahafatesany olona anankiray ary misy olona fito hafa izay nahiditra hopitaly fa efa tsy misy atahorana ny fahasalamany izy ireo. Lazaina aminareo rehetra sy ampahafantarina ianareo satria zavanitranga tao a Madagasikara izany.
Rehefa voalazantsika moa ny mikasika iny raharaha izay nitranga tany maro antsetra iny ndeha ary isika hivadika kely ao amin'ny kapitalin'i Madagasikara, tsy aiza moa izany fa Antananarivo renivohitra. Tsy mandeha ny tsena, lasa tsy mandeha ny tsena hoy ireo mpivarotra any Behoririka taorian'ny famefena ny sisin'ny arabe. Mifampisisika be loatra ny olona ka lasa kamo hivily hijery ny zavatra hividina ny olona. Izany moa ny fanehoan-kevitra ireo mpivarotra manoloana ny ilay hoe nasina fify ny sisin'ny arabe eny Behoririka ka mahatonga olona kamo hijery zavatra sy hividy ka lasa tsy mandeha ny tsenany izy ireo. Iny moa ny any Behoririka sy ny fanehoan-kevitra ireo mpivarotra fandeha ary isika hilaza kely ity vaovao izay navoaka ny Kolo TV ity. Loharanom-baovao avy tao amin'ny pejin'ny Kolo TV moa ity koa dia zaraina aminareo rehetra. Dahalo 100 eo no eo nanafika tao amin'ny komina Manombo, very ny omby Amanosy 550 sady nidoran izy ireo ny tanàna tamin'ny 12 septambra lasa teo. Koa satria voalazantsika moa ny mikasika any Manombo iny ndeha ary isika hiresaka kely ny any Tsiromandidy. Zoky Bovary no kandida atolotra ny antoko tim amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny 1 Desambra ho avy zao. Androany izy sy ireo prailista aminy no nanatitra ny antota taratasy filatsahako kofidina. Mirary soa ho anao namana ary aingane ho tratra amin'ny tanjona irina mahaleova mahalasana amin'ny asa fanasoavana sy ny asa fampandrosoana ho an'ny razana. Ampahafantarina ianareo rehetra moa izany satria anisan'ny tsara ho fantatra sy anisan'ny ireo rehetra izay tokony ho hay. Anisan'ny tsara ho fantatra moa ity anankiray ity koa dia ampahafantarina ianareo rehetra satria anisan'ny toerana izay tena kanto ao a Madagasikara ity ary zonareo tanteraka raha te moa ny hafantatra ny toerana rehetra misy ao a Madagasikara. Ity sary hitantsika ity moa dia any Tsiribina, faritra Mainabe, Dilakana sy ny tontolony jereo zatony akantony koa dia ampahafantarina ianareo rehetra. Tsy misy hafatra azo lazaina aminareo afa-tsy hoe raha sendra malalaka dia mba mandalova, raha sendra manimanina, raha sendra tia hita dia mandalova fa tsy malaim-bahiny io toerana io ary tsy mandroaka izay havy tsy tezitra ny hovangina. Ny amaramparanantsika ity video anankiray ity dia ity sary mahafinaritra ity. Ny sariny ity ramatoa ity moa dia tsy misy izay tsy mahafinaritra, koa izay sariny rehetra mivoaka dia zaraina aminareo rehetra. Ity moa dia tsisy tsy mahafantatra, tsisy tsy mahay azy satria anisan'ny olona izay tena nalaza tamin'ny firenena ary mbola malaza mandraka ankehitriny fa ny tatoato fotsiny izy dia tsy henoheno ary tsy rerefeo. Ampahafantarina sy zaraina satria ny mahafinaritra sy ny mahasoa rehetra dia zaraina ato anatin'ity video ity sy zaraina ato anatin'ny ity chaîne ity. Zay ihany koa ny namarana ny video tsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra na vita nahay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy halavainay ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.